Fa eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa dahalo miisa 12 no maty voatifitry zandary ary ny alarobia lasa teo tany Befotaka Atsimo nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ny Rototo, isany amin'izy ireo moa ny tanakavan'Andriamenabila iray. Dahalo 12 no lavon'ny zandary 5 avy eo amin'ny poste fixe efasy distrikany Befotaka Atsimo ny 20 novambra teo, tokony tamin'ny 10 ora maraina, nandritra ny fifandonana teo amin'ny Rototo araka ny fampitambavao avy amin'ny mpitandron'ny filaminana. Raha antifantatra dia 3 eur dahalo ireo ka vehivavy ny roa nangalatra ao amin'ny 7-20 tamin'ny tanàna iray izy ireo tamin'izany ary niroko fitaovam-piadiana mahery vaika. Nandritra ny fanarahan-dia izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana dia araikitra ny fifandonana teo amin'ny Rototo tao amin'ny Kizonan-Karamena sy ny Kizonan-Dranona. Vokany maty tradrano i dahalo 12 ka anisan'izany izy roa vavy voalaza tetsy ambony. Anisan'ny voatifitra nandritra io ihany koa ny tanakavan'Andriamenabila iray hafa antsoina hoe Rafaharangato. Hita teny amin'ireo dahalo maty ny basy Kalaknikov iray miaraka amin'ny chargeur roa. Tsy fantatra mazava ny laharan'ity basy ity satria efa nokisana mafy mba ho sarim-patarina, efa tavaverina amin'ny tompony avokoa ny omby 7-20 litra nangalarina, tsy nisy naratra kosa ireo zandary na ny fokon'olona.